Ary dia mitoetrany ny fandraisana ireo vahiny aneo efitra eto amin'ity radio miara-manonja ity miaraka amin'ny fahitalavitra viva. Ankehitriny dia miatrany eto amin'ny trano fitenenana Andriamatoa Tsimiondra Tomasy, isan'ireo ray aman-dreny eo amin'ny sehatra politika izy, ary tonga mivantana eto amin'ny onjam-peo aneo ny heviny manoloana ny toetra rahampinaina ankehitriny ka dia omenana avy hatrany ary Andriamatoa Tsimiondra Tomasy ny fitenenana. Misaotra anao Andriamatoa Soavy. Tenako izay miteny eto dia araka lazainy teo dia Tsimiondra Tomasy. MO.NI.MA manambara zava-dehibe zany anarana zany. Raha niseho ny voalohan-teninay aloha mialatsiny fa saotra ireo député 370 mianadahy izay tsy voavidim-bola, tena tia tandrazana ianareo ka dia tsy haiko ny hangina satria io zao tolona nataonareo zao no nisy vokany. Raha ny tenako fantatrareo tsara ny aferany tsironana mandidy, nisy antandroy enina notifiriny miaramila tao ary lohany zanakay raiky tsy hita hatram'izao, ary mbo hanontanianay any kapiteny izy tam'izay fa tsy fantako na kolonely na generaly izy io, any Ramambasoa io, any sergent Ravolondolo io, tsy maintsy tadiavany io loha. Dia tam'izay fotoana zay dia nifafy ny vola. Rehefa nifafy ny vola dia ireo fianakaviako antandroy no nitorabato ahy fa tsisy olo tsara raha tsy ingahy Rajaonarimampianina. Vola io, heriny vola io, fa tsy Hery Rajaonarimampianina. Dia nangina nalahelo aho. Taorian'izay dia tafiditra hôpitaly. Taorian'io dia nisy fitifirana koa tany Anjozorobe. Mbola tandroy ihany koa io voatifitra io. De tonga ry zareo midodododo tany amiko hoe vonjeo ray aman-dreny rehefa matitsika de zao nataoko. Vonjero anareo le olo nahazo 450 millions tamin'ny fitondram-panjakana nandrava le tologno tany Tsirono mandidy, satria tamin'igny tena nahatezitra ahy amin'ny premier ministre Jean Ravelonarivo de lazainy hoe dahalo reo olo nitifirany tany Tsirono mandidy reo. Ne reo mpivarotromby hatram'ny gourmetiny hatramin'ino lasany ireo miaramila reo aby. De hoy ry zareo hoe zahay de mifona am'ty tany masina ty fa zahay de tsy hamerina an'iregny. Tsy hamerina anareo, tsy hamerina. Tsy hamerina anareo, tsy hamerina. Ndao afaka ataoko. Tao amin'ny hôtely espace Vatomanga antomadiniky nanao conférence de presse aho. Henjany io conférence de presse io ary laza tamin'ny Rajaonarimampianina fa ny zanakao namono ny zanako, ka zanakao mihinana beefsteak, ny zanako any ampasina zay tsy hita faty fa tsy maintsy hitady an'io zahay. Tamin'io fotoan'io de fa raha nisy aminareo mpanao gazety tao feno tovolahy tao fa ho nataonay
nahitany io zanak'Hery Rajaonarimampianina nataiza nisy azy. Aty tsy nateraka hatahotra nizaniza. Zay de tsoroko zay. Ary ampahalalayko ny be sy ny maro. Hafa miresadresaka fahatany io. Zaho tsy mampiresaka amin'ny télé, tsy mampiresaka amin'ny ninonino. Fa rehefa miresaka aho olo tapa-kevitra zay. Reto havako reto hiany nilaza ary nanompa tamin'ny télé na radio zay azo nanompanahy fa milamina tsisy disadisa ary zay mbola miteniteny ny aferatsiro Anjozorobe dia anjaranay ny manao azy. Tamin'izay fotoana zay aho tao amin'ny la rotonde na conférence de presse nilaza hoe zaho aho mbola hiteny any Anjozorobe. Zaho tsisy olo atahorako. Zay zavatra sara Andriamanitra atahorako. Io atahorako io. Ka eo anatrehany zay zavatra zay de hoy aho hoe resindray aho ty. Anefa iny affaire Anjozorobe igny fa tsy teo io fitondrana io. Tampakevitra zahay. Na filifily zahay ny maty teo tsy raharako. Tsy matimaty. Manaraka an'izay rehefa nitranga ty raharaha ty tamin'ny sabotsy 21 avril tato amin'ny radionareo nitenenako hoe raha mbola misy fampiasan-kery de tsy maintsy ny rako nilatsaka amin'ty tany ty. Henonareo ngambay. Iny sy teniteny fahatany. Tena tenin'ny olona tampakevitra. Koa nony zany. Eo anatrehany reo zavatra rehetrarehetra io zaho tsy niera mivady aman-janako na ny fianakaviako na ny namako mpiara-mitolona fa voalohany indrindra de zao no teniko. Izaho dia MO.NI.MA efa misotro ronono. Tsy tompon'andraikitra tatana ny Antoko fa noho ny nandehaneko ny heriko tamin'ny Antoko MO.NI.MA de ny zavatra sarobidy aminay de ty tanindrazana ty. Tsy azo amidy ary tsy azo atakalo vola. Zay ny dikany. Tonga ty HVM ty. Tonga eto aby zay taitsiny moa zao. Tsy fantaro avy ay vavy zay olo rehetrarehetra zao. Vahiny na afrikana na ino na ny mahity ny tonga amin'ny ty tany ty. Sao tsy manaky an'izany. Fa misy tany Morombe lazaina fa hoe 3,000 hectara lazain'ny député Tinoka hoe homena izy sinoa na ino karaha na tsy haiko. Fa izaho mampitandrany zareo fa raha mbola tratranay ao zaho na programme miaraka mbe hitsangany koa zao hitsangany. Rehefa mifampitifitra ny mifampitifitra fa tsy hisy famindrebireby eto. Fa tsy azo atao tsy azo atao ambogadiny mihitsy ty tanindrazany ty. Ty tanindrazanay ty. Koa nohony zany izaho mamerina indray hoe secrétaire général ny MO.NI.MA nandritra ny 10 taona. Ary tamin'ny 94 maty ray aman-dren'i Monja Jaona de niarany janona aminy aho. Tsy nanao activité. Fa rehefa nipoitra tato ato na heno hadalana à gauche à droite ary tamin'ny androny Ravalomanana aza zaho isan'ny lientina tamin'ny Serena. Tany Tamatavy zahay 920 grenade nipoaka aminay tamin'ny 7 juin 2003. 86 grenade. Hitanareo itabera bekibo igny tsy raha tavy igny fa grenade lacrymogène ny anatiny ao. Zay ny fandehany. De tany Diego zahay taorian'io dia nitsangana indray ny ano asa mo règle ino tsy haiko ny anarany fa gendarme militaire
polisy ny tao ny sakana tsy niazo nanaovana meeting eo amin'ny ritsy de nisy colonel nilaza amiko ny halin'igny de hoe aza mandeha agny nareo fa hitifitra ry zareo saotranao mo colonel oa fa tifitra zareo tsy raha magnahy fa zahay tsy ho agny tonga le fotoana vorony vahoaka 10 kilomètre nandehananay tsy maintsy miroso atsika izany voarakitra amin'ny kasety manana an'izany reo zaza navelany professeur Zafelber ao io kasety raha te hitanareo tam'izay fotoana zay de zaho nilaza tsy azo dirana io ritsa io colonel Privon nitariky ny andia tafiky tam'izay miditra ho ty niditra ny vahoaka teo nifandrirarira teo ndirarira teo tsy naharesy ny vahoaka le miaramila fa satria tsy fantako na 5 camion na 10 camion tsy haiko fa tsy niresy ny vahoaka nisangana ny colonel Bearlaza tao amin'ny 2e RFI nandray basy satria nahazo baiko hitifitra ianao mon colonel avelao reo vahoaka reo fa izaho nitifira teniko zay avelao reo zaho nitifiro zaho nampiditra an'ireo teo zaho tsy mila an'ireo tifirina zany halatsadra zaho papi zay manao afantaran'ny Diego afantaran'ny Tamatave Mazenga ny tegnako papi ka eo anatehan'izay zavatra zay rehefa nitseho io zavatra io tsy sahiny colonel nataonay ny meeting voarakitra amin'ny kasety mbola any namana sasany mba nananainy tiako ho hitany ny zao fitondrana zao fa ty lahilahy miatrika zao ty lehilahy tsy matavitra nitsaniza zay de tsoroko ary tamin'ny zaho tamin'ny tao antomadiniky de fa nilazan'izay tamin'ny Hery anao Hery ho tandrema tsara anao lehilahy teny miatrika anao ty ary ny mampalahelo ahy izy io rangahy io tanora MO.NI.MA io tao Ankatso mal élevé zaza ratsy taiza zay fandehana izy io ary fantatro tsara koa nohony zany rehetrarehetra zany hiteny ty fanapahan-kevitro ty aho fa tohizako kely aloha secrétaire général ny MO.NI.MA aho tamin'ny 1984 à 85 gaga mahitany ty zanaky Pierre be tamin'ny 1985 nisehoany raharaha teto tsy fantatro na mbola nanao kosa izy tamindreny tamizay na mbola nanao ino fa raha tsy nanao kosa izy fa fanihiraty ny voamasony tsy ho nanaraka an'izao hadalana rehetrarehetra zao satria ny ray ny tena ny respecte ny olo nakatoavy ny olo ary nitsangana ny MO.NI.MA tamin'io erany Tananarivo nitondra megafone nitondra ino ny ray aman-dreny Mbojajony ny antsony vahoaka tsy fantany mbola nanao kosa izy tsy maiko tsiny zany hoe mbola trotroindreny mbola mpinonoiny tsy maiko tsiny fa raha ny mbola olombelony izy tamin'io fa nahatsapa tegna tsy tokony nanao an'izao zay ny anjaranao ho ano avoko aza miano amin'io anao ho an'ty rolimercia ty andrainao ve sany bababenao ty télé sy ny Hery Madagasikara ty ianao rery hiany no hibahany toeranao tandremo anao hidiako lakile 27 io vavanao i lakile 27 mihitsy nagnadia anazy raha zay ny tadiavanao ha ino moa fiveran'ireo ny malagasy koa eo anatrehany zay zavatra rehetrarehetra zay ity fanapahan-kevitra ty tsy nierako namin'iza tsy nierako namin'iza na ny fianakaviako na ny vadiko miantso anao Rajaonarimampianina
Izaho tsy mila le rangahasy ve mibeloha igny. Zaho tsy mila an'igny tsy fantako ny anarana izy anaiza. Fa ianao no tadiaviko. Raha lehilahy ianao no sorany reny menaka, ianao milaza hoe tsy hamadika ny olo nifidy anao, ny vahoaka malagasy nifidy. Ka amin'io anao mba hivoahanao amin'ny lalana, ino moa ny fanagnona azy, grande porte sa ino ny fanagnona azy, varavaran-dehibe. De zao hanoro hevitra anao. Marina fa tsy fifakatia-tsika fa ity ndray mitoraka ty tsy fifakatia. Mato gaga anareo. Fa satria ahoana ty rangaty mivadika mifankatia amin-Rajaonarimampianina. Izao no hevitro ngahy Rajaonarimampianina. Raha lehilahy ny hosorandrenanao menaka anao hoe andao ho kianjany ralahy mongo tsika roa ho tifirina. Eo tsika tifirina. Ianao namadiky ny vahoaka malagasy. Tsimiondra nijery fotsiny na dia fantatra aza fa loza ho ny firenena nampidirana ny sinoa ano eto. Nijery fotsiny. Ka naho lehilahy ianao. Heninao zao teniko zao. Andao tsika tifirina eo. Vavolombelona zany. Zaho tsy nierana amin'iza. Zao miteny eto zao. Fa efa mijaly ny vahoaka. Ataon'olo hoe miala. Anao ty olo lehilahy be tsy menatra. Olo fampialain'olo mbe miziriziry eo. Io no raha manao an'izay ianao mivoaka miveravaran-dehibe. Fa raha tsy manao an'izay eko anao tsy haiko ny tokony. Fa izaho mila anao, valianao ny teniko, andao tsika ho tifirinao. Anatrehan'ny vahoaka malagasy. Ianao nanao fahadisoana, nandatsadra olona. Mba hitanao tsara hoe manao akory zany raha latsaky zany. Ny fangirifiriana. Zay ne ka 3 arivo maty tamin'ny 71. Monja Jaona maty tamin'ny ano 94 fa tifitra. La Gaston maty tamin'ny 92 tifitra. Zahay MO.NI.MA basy nagnafatanay. Zay tsy maintsy naretina. Ary rehefa mivavaka aho de hoe aoka re mba tsy faty naretina fa basy no mahafaty ahy. Tifitra no mahafaty ahy. Miady ho ny firenena no mahafaty ahy. Ary zaho milaza aminareo étranger zay eto. Raha mbola tsy maty aho. Raha tsy manaiky Hery Rajaonarimampianina hihoara tifirina eo zahay. Miomana anareo. Zahay tsy mila anareo. Raha ohatra étranger hitondra fahasoavana ho ty tany ty. D'accord. Fa étranger hitsetra ny volamena, ny bodelosy, ny non. Tsy ekeko. Ary tsy hekeko mihitsy. Manomboka zao aho zaho aho fa retraite politique. Fa tsy manao intsony. Nefa hanao aho. Fitsangana. Fa zahay mila fifidianana. Haingana. Mba hampiadana ny vahoaka malagasy. Ary zahay mila fandrosoana. Zahay tsy hoe tsy tia étranger, vahiny. Fa mba vahiny hahitany malagasy tombotsoa. Fa tsy vahiny hitsetra ny malagasy. Zay zany no zava-dehibe resahiko eto anatrehan'ny vahoaka malagasy samy mahenona nareo iangaviako nareo ato amin'ny viva hamerimberina ty déclaration nataoko ty miantso an'ingahy Rajaonarimampianina ary manome ora sy fotoana izy hitifirana anay. Raha lehilahy izy fa raha tsy lehilahy tsy haiko. Zay tompolahy sy tompoko vavy ary mbola mamerina fisaorana anareo ato amin'ny radio miara-manonja satria mahaheno aby ny vahoaka malagasy. Zay tompoko ny fanampahan-kevitro. Tsy niera mivadiko, tsy niera amin'ny zanako. Fanampahan-kevitro samy rery. Ary aoka koa ho fanampahan-kevitry ny Hery Rajaonarimampianina samy rery koa ny azy. Andao tsika ho tifirineo meo ny fotoana tonga hoe Tsimiondra.
Makasitraka anao Ray aman-dreny Tsimiondra Tomasy ny vahiny teto amin'ity onjam-pe miara-manonja ity tamin'ity tolakandro ity napeta izay everinao fa tokony ifanomezana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia manatitra ny fisaorana sy ny fakasitrahana tamin'izany fitondranao ny hevitrao zany.